Dingana lehibe no vita ho an'ny firendran'ny fikajiana ny karazan-java-mananaina eo misetra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony eto Madagasikara. Ny tetikasa FMM izay famatsim-bola avy amin'ny Suède miaraka amin'ny tantsoroka ara-teknika ny sampana rano firenena mikambana misana ny fambolena sy ny famokarana na ny FAO no manatanteraka izany. Raha ny zava-misy ankehitriny dia maro ireo sakana sy ambana miantra amin'ireo karazan-java-mananaina izay miteraka ny fiainan'ny vokatra ara-pamokarana eo ny fiovavan'ny toetrandro sy ny fanimbanan'ny tontolo iainana. Vokatry ny fiaraha-mientan'ny mpisehatra maro lafy eo ambany firindran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga dia amafisana ny fiarovana sy fikajiana ny karazan-java-mananaina sy ny fanarenana ny roivoary amin'ny politika nasionaly sy ny fomba fambolena. Anisan'ny fototra ho amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny tontolon'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono izany. Zava-misy maneran-tany dia noho ny fisian'ireo zava-mananana rehetra no ahafahantsika olombelona zany miaina ao anatin'izany. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka fambolena, ny resaka fiompiana, ny resaka jono ary ny fiarina anaty rano ihany koa ny amin'ny ankapobeny. Matetika nefa antsika dia manao an'izany asa zany dia adinontsika fa ireo zavatra ireo dia misy no fisian'ilay avoahary izay manodidina antsika. Dia izay indrindra zany mahatonga ny FAO ankehitriny maneran-tany manao an'izao fampatsiahivana zao ho antsika olombelona rehetrarehetra mba ahafahantsika zany mampiditra an'izany fikajiana ny zavaboahary izay manodidina antsika zany rehefa manao ny asa manodidina ny tontolon'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ary ny fiarina anaty rano ny amin'ny ankapobeny. Ny asa rehetrarehetra izay ataontsika eto Madagasikara dia tokony hifantoka sy hijery ny amin'ny mahakasika ny tantanana maharitra an'izany zavaboahary zany izay arena sarobidy, izay nomena velany rô razabentsika ao antsika ary tokony ho avelantsika ihany koa ho an'ny taranaka rapitso sy afaka pitso. Noho ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny, noho ny fisian'ireo atsindry maro samihafa dia natao ity atrikasa izay ataontsika androany ity mba ahafahana zany pahatsiahivana amin'ireo ampiantsehatra rehetrarehetra ny amin'ny anjara andraikitra izay tokony ho raisy ny tsirairay ny amin'ny ahafahantsika zany hitantana maharitra anjany zavaboahary izany manodidina antsika zany. Ny FAO amin'ny alalan'ny tetikasa FMM dia manatanteraka ny tosika manao an'izao fanampiana ho antsika eto Madagasikara zao mba ahafahana zany hitantana maharitra an'izany zavaboahary zany izay ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana no mitantana an'izany tetikasa zany fa ny ministera ny jono sy ny toe-karena manga ary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy kosa dia miara-miasa ao anatin'izay mifanometanana satria samy zavaboahary avokoa no iankina ny asa rehetrarehetra izay ataontsika. Fantatra fa ny 500-n'ireo karazan-java-mananaina maneran-tany dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara.